Naingona ao aminareo hatrany ry havako, ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao hatrany say Tompo. Amin'izao maraim-baovao atolotray ianao izao ka indroko ny fonay ary. Atolotray mba hanjakao Jesoa. Dia amin'ny anaranao no naovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, matoa isika mivavaka mangataka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa dia maniry ny hahazo valim-bavaka ary maniry hahazo izany tsy ho ela. Raha tena ao anatin'ny fahaterena aza isika, satria te ho sitrana aingana ohatra na hiva ny olana, izay efa mety nitarazoko atsin'ela dia izao, mety ho alaim-panahy mihitsy aza isika ny hanery an'Andriamanitra. Ry havana, mba azahoantsika valim-bavaka ary araka ny sitrapon'Andriamanitra, marihana mihitsy izay hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra dia manampy antsika amin'ny fanahy masina. Izany no ilantsika amin'ny fanahy masina ry havako, manampy antsika amin'ny fanahy masina. Amin'ny vavaka no manampy antsika izy, satria eo ny fahalemen'ny olombelona amin'ny maha-olombelona nofo sy rahantsika ry havana. Ary koa indraindray dia eny mety matetika aza dia tsy hay intsony hoe inona ary no vavaka ho dononiko, inona ary no angatahako eo anatrehan'ny Tompo. Dia eo indrindra ry havana no mitsofoka eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Andinga eo vakiako araka ny diemina dika teny ombonana ikomonika eto Madagasikara ny Romanina 9:5-20 sy ny 7:17. Andinga vakiana izany amin'ny anaran'i Jesoa hoe toy izao no hanampian'ny fanahy masina antsika amin'ny halementsika, satria izay vavaka araka ny tokony ataontsika dia tsy fantatsika akory fa ny fanahy masina mihitsy no mivavaka ao antsika amin'ny tsento, tsy hay ambara amin'ny teny. Ary Andriamanitra mahita ny ao am-po no mahalala izay fironan'ny fanahy masina, satria arak'izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Amen. Mahavelo-panantenana izany ry havako, satria araka ny nambara teo ny 5:20 dia milaza mihitsy eto hoe ny fanahy masina mihitsy no mivavaka ao antsika ao amin'ny tsento, tsy hay ambara amin'ny teny. Tena mazava izany, misy mantsy ry havana milaza fa ny ilantsika fanahy masina ohatra dia hitenenana amin'ny teny tsy fahatra. Ary izany no olona tany Korinto amin'ny Korintianina 1:4-12 izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia efa nahazo fanahy masina izany. Fahitantsika eto mihitsy hoe mahafinaritra. 7:20 ary Andriamanitra mahita ny ao am-po no mahalala izay fironan'ny fanahy masina, satria arak'izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Mazava be izany hoe araka izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina, izany hoe ny tena tsara mihitsy eto dia mifanaraka ry havana ny iriantsika sy ny irian'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ataontsika tsirairay avy. Dia isaorana ary ny Tompo e, isaorana ny Tompo manome ny fanahy masina mba ahazoantsika mivavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka azahoana valim-bavaka. Izany no ilantsika fanahy masina, hanampy antsika sy hampianatra antsika hivavaka ry havana. Amen. Vavaka ary isika. Tompo, maniry izahay raha sitraka ao dia mba hivaly tsy ho ela. Eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny vavaka ataonay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.